Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 7 febroary 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny zoma voalohan'ny volana martsa 2024 amin'ny anora maraina. Tombanana hitoetra trano ny alin-drano avy any atsimo na atsimo andrefana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy hatramin'ny rahampitso. Aherin'ny ranomasina araka izany mandidina ny 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny havon'ny onja anio hatramin'ny rahampitso 7 febroary 2024 alina. Toy izao ny filazana fampitandremana amin'ny havin'ny alin-drano, fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana Androy ary ny tapany atsimo. Entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manaim-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Tanjombobaomby hatrany amin'ny tanjony Angotsy, mety arahin'orana tandrifin-drahona any amin'ny tapany atsimo. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, mety hiovaova ny takariva ka ho 7 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina, avoan'ny onja mandidina ny 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Tanjony Angotsy hatrany Mahanoro, isy orana tandrifin-drahona mety arahin-kotrika indraindray. Ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina, avoan'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Mahanoratra ny taolany aro, hanorana tandrifin-drahona mety arahin-kotrika indraindray eny amin'ny tapany avaratra. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, hatratra 12 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina, avoan'ny onja 2 metatra isan'ndrano avy Atsinanana. Taolany anatra any amin'ny tanjony Vohimena, andrahoana amin'ny Tsitokotoko. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka 12 hatramin'ny 7.30 km isan'ora, hatratra 5.70 km isan'ora indraindray ny takariva. Aherin'ny ranomasina, avoan'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra isan'ndrano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjomvohimena hatrany amin'ny tanjony Ankabo, andrahoana amin'ny Tsitokotoko. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 5.70 km isan'ora, ihena 7 hatramin'ny 12 km isan'ora manomboka ny atoandro. Anonja be na aherin'ny ranomasina, avoan'ny onja 2.5 metatra hatratra 3 metatra ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny fiandohan'ny fepitaona noho ny alin-drano avy atsimo. Tanjony Ankabo hatrany amin'ny tanjony Vilanandro, anorana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy avaratra amin'ny ankabeny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora, hatratra 12 km isan'ora indraindray. Anonja be indraindray amin'ny tapany atsimo noho ny alin-drano avy atsimo. Avoan'ny onja 1.5 metatra hatratra 2 metatra ny any amin'ny tapany atsimo. Tanjony Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina, avoan'ny onja mandidina ny 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjony Bobaomby, anorana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina, anonja be indraindray. Avoan'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 2 metatra ao anatioram-baratra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza miandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza miandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eny ho tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.